Gasy Rakoto. Tsy maharisy ny fitiavana. Nosoratany Moïse Chrysologue. Ovelon'ny Vantso Ny Ravo ary Ony Miajany Rino miaraka amin'ny Falsi Sinez. Tovorazana Montsy sy Roland Ramanantsonina ndray feo. Anjarliana no nanady tosa. Mangataka sakafo izy fanona ono. Na ahoana moa tsy hanofy ratsy izy. Zazakely io nefa dia miaritra ny hanoanana rery ato lava izao mandraparain'ny andro. Isorana azy Andriamanitra fa mba tsy misy mamono rery ato. Iaino? Iaina? Iaina? Nona angano zanako. Mifoaza aloha ny zanaka niny. Ao, dia hoany ito ketapotsiny etiko ito. Dia andraso aloha za ka raha anaty anaty termosy fa sao dia mika ianao. Ohatray, fanarianao aiza ny rano tato? Tsy nariko ka. Fa nataonao aizy mangatsika ngeny rano raha vao miala ao anaty termosy e? Efa laniko. Fa lany ahoana e? Ka laniko. Koratsy ianao ny ramevako. Fa ino zany rameva arineny? Biby lehibe any ampitan-dranomasina izany. Tompon-daka amin'ny fisotroana rano. Fa tompon-daka ahoana koa izany? Izy izany no mahery misotro rano indrindra amin'ny biby rehetra. Dia aiza izany mipetraka? Any ampitan'ny ranomasina e. Fa teto amintsika nisy nalaina avy tany ihany taloha fa amin'izao tsy misy tsony. Fa inona kosa ny ranomasina izany rineny? Oriaina, rano 3 litatra ngeny rakito termosy lehibe ito e. Dia amin'ny fomba ahoana moa no halanianao an'izany? Aiza fotsiny nasianao ny rano e? Ato kiboko ato? Tsy maintsy mila rano angeo ianao fa maina be io ketapotsy io e. Ka le ketapotsy azy efa laniko. Sa mbola misy any amin'iny? Tena nona le zaza. So ihany fa mba tsaratsara ny tsena androany. Fa mbola nona angano zanako. Ie? Ao ary fa andeha andro vary neny a. Dia dodo aloha ny zanako neny fa mbola vao amin'ny 3 ora sasany maraina izao. Zany a? Ie neny a. Dia tena nafoinao tanteraka tokoa manko izay mianaka ary toky a. Tsy ho zakanao ny alahelonay mianaka e. Fa tena hoana loatra reny navelanao hizaka an'izao tseran'ny ohatran'izao zay e. Tsy taratasy, tsy antso ao telefonina, tsinitsina fa tonga ianao dia nanjavona fotsiny amin'izao. Rehefa vita izay nilanao a. Vao herinandro monja ny rahantsika dia vitanao sahatiny namarana ny fiarahantsika. Tena tsy vanina ianao ry toka.
koa no adalany ny lokaloka sy fampanantenana pokatinao hoe tsaroko tsara le ndray arivo izay. Omeo aho hoe ny tananao fa maninona ny tanako e? Omeo ana fotsiny aloha e. Oay, toperatra volamena. Saika hoe amin'ny mariasintsika iny vao apetako amin'ny tananao, nefa aleoko ihany no omenanao din'izao fa ohatrany sy androko le mbola iandro 3 volana ka. Misaotra kia, dia aza manandry fa rapitso ihany koa dia omeko ny indri. Tena marina? Tena marina nge zany e. Manome toky andria. Toky io? Ahoana tsy malala? Tea miana be anao a? Zany ve? Efa anao nge ahy e. Inona indray moa mbola mampisalasala anao amin'izany ka? Noroan'ny androko dia ny vino mafy any. Sa marina ry zany tsapako zany. Andriamanitro, zao ve no atao hoe lany teto tany? Andeha aloha malala. Rapitso indraindray alaiko amin'ny moto eto. Sady mbola maiky hividy an'ilay peratra tolotra anao amin'ny mariasintsika nge ahy e. Ny amantsy ty tovao niaraka herinandro tsika dia fa menao ny peratra. Nefa ianao ty mbola tsy mananako. Dia tany ianao dia tsy hita popoky intsony mandraky tiany androany. Tia mitaona lasa izay. Ny atao marina no hita fa nitoko fitaka e. Tena fitaka mandehandeha no ry tokon-doza. Sao tapitra manilikilika avokoa ny fianakaviako noho ny nataonao. Na dada sy neny izay tena mba ny anteherako aza moa navita nandroka mihitsy. Mpivoaka tsy manambato ny dia manala baraka ny zareo. Mandehanany amin'izay tany mahafaty anao any ozy ry zareo fa tsy mila zaza-panala baraka ray aman-dreny izay. Dia tena resin'ny titrako ve ny fitiavanareo ary dada sy neny. Aleo foazina amin'izay loha iaina kely dia hisakafo ka. Afako maly maraina zao niditra ny vavana mianaka farany izany atao hoe vary izany. Miala miketa-potsy dia miditra amin'ny mandro fotsy. Sady efa tokony atory amin'izay koa dia ny mbola atoandro ny andro ka. Saika tsy zakako ny avizatro ny masoko alina izay. Ariva sahady ny andro. Efa mifito ora ariva. Andeha manarano aloha ka. Sady mila miomana amin'izay sa fa sao dia ho taraiky eto indray. Ny ratrianao ka ny fo tamitory masonao, gagy anao fa tsy tao laino finidinao mba hitantananao amilalan tsarotra fefa lasa nandao nity filavitra fa toadino ny avoko irony toky fitaka izy ny sintaka. Iaina, mody amin'izay fa hariva ny andro. Ory aina. Ahoana ne? Mody amin'izay ho andry fa hariva ny andro. Nitoranga ny olona ve mbola milalao? Rehefa hariva ny andro dia mody. Rapitso indray milalao a. Ny vorona aza ange malala mody rehefa hariva ny andro e. Ay ve ny vorona koa mba mody any an-trano rehefa hariva? Malala mody ny vorona. Jereo ange ny akohan'ny olona raha tsy vo amin'ny enin'ora hariva dia efa mody daholo e.
Ny vorondolo ny vorona mpandeha alina. Mandeha manidina amin'ny alina ve zany vorondolo zany? Amin'ny alina ary izy no manidina. Ay ve, de mora samborina kely zao zany. Fa ahoana ny mora samborina e? Ka amin'ny alina izy mandeha de mora samborina. De mahita lalana ve? Fa ianao zany raha andeha hisambotra azy ihany de tsy mahita lalana. Fa mitovy amin'ny akoho ve ny alehibe any zandriny e? Ie, fa tsy le reny akoho be efa manatody reny fa ohatra ny vatotra akoho kely. Toko mba mitondra an'izany zao neny rehefa mody rapitso maraina de ataonay laoka. Rehefa riva ny andro de mody fa ny mpangalatsasa koa zao betsaka. Neny io? Zaho neny mila nikala feno sofana rehefa milalao zay a. Otry, efa maninona hono e? Ozy izy ny teny hoe misy maso noho ny kolotiko. Ao fa tapena ny neny io rapitso e. Fa maninona maneny raha amin'ny atoandro ny miasa e? Zay tsy te ahitanao hariva be tsony avy mody rapitso. Ka neny ary zao andeha indraiko. Ie, andeha mihitsy aho zao. Fa matory amin'izay e, hidiko ny trano. De efa io mipohanao de efa misy rano mafana koa anaty termosy ao. De rapitso maraina indray ve zany hoe vao mody? Ie, rehefa mahazo vola de mody. Zay fa lasa. Neny ahoana e? Hitondray vorondolo Zaza mba any anina. Ko raha tsy mpamosavy ako. Efa nandalo teto ato ny nahitany io. Soa efa miverina de mbola eo ihany kala. Sa mety miandro bandy. Nefa raha manao pro amin'ny bandy izy de efa ho adiny telo de mitanaka sonina foana. Na de hoe député aza nandrasana. Ohatrany tsy ratsy aloha e. Mahita avy izy zany e. Ndaso aleo donako avaridy ho jereko tsara ny bikany. Dia vao tena zavatra. Aleo mihitsy aloha hijanona dia vonoana ny motoka. Mahatreraka koa tia mivoakalo tika. Sady mangatsika ny tena no naparany moka ny tendany. Ny afisanana amin'izany tsy lazaina tsony. Amin'ny firy moa zao? Folo sasany mahery dimy. Aleo rangahy hifindra toerana. Aleo ery de miankina itsy amin'itsy tamboho itsy. Sady iny zao mety mba mahafampana. Iny ny fanopaka. Ohatray ay tsy lasa fa vao makaza maka toerana. Ary tena mpivaro tena koa ty matonga mitonatonana fotsiny tsy ahotsyahoana ety amin'ny arabe ety amin'izao alina be zao ka. Tsy ratsy kosa aloha kany e. Ohatra mitady ho tiako a. Aleo rangahy antsona de seraina. Ary miantso ange izy bando mitondra moto izy zany. Iny fa mikopa tanana. De izy aminay efa bavy reto ary miteny. Ianao e? Ianao le mena volo? Tena za zany. Tsara tsena indraindray natasandro any a. Sady ohatra mipakepakebe zany izy zany a. Saleo ianao, miandro bandy angaha ianao zany sa... Miandry ianao aka. Sa tsy tiandra miseny miaraka amiko? Sara ko azy tena ny teny meloko. Za vao saika ikozy hoe andao hiaraka amiko ko. Nahoana moa tsy tiako ka. Ulysse aloha no marako e. Ny Natasha. Ay, ka hoana. Hiaraka amiko analazy ianao sa ahoana ka? Vola ve efa fantatro zany. Mahaza matahotra ianao fa
rehefa manome fahafapo ady ataoko afapo koa zay sipa niaraka tamiko aloha teto afapo daholo fa ombiazana ifampizarana ny itsika raha azoko tsara zany dia tsy hito izay niaraka fa mbola andeha any ho any ka hoana andeha anao sa mbola ifanjinjamoka sy ny atsika eto ka fa lavitra ve le toerana le atsika toniko sipa be filirins andeha ve anao iantsony itsika laborivolo itsy ary efa tsy andeha anao ka andeha ka raikitra zany ay ka tairo ary dia mekara dia mitazoma tsara ty amin'ny valahako aty mandeha namoramora ihany ka anovany azy aza hoaninareo moka sazy efa tsy mihinan-kanina dia mbola hoaninareo ihany fa maninona zao raha le alika ao an-tokotany ao no hoaninareo sady reny alika ireny ono tsy mety voan'ny tazomoka hozy ny teninenay kay fa mitady ametsy veteny isany antsika tena androany inony tena kely lavavava be ty Tikutadi Isi Zera kafande aturka Alem salubuna tanata lampa di tsazoni volana sara iandro sy tapany lasa zay no nidioako manihitra tomponja tato 5 taona namiry filindrindra teo amin'ny fiainako 5 taona koa zay no nandaozako tsy nanao velomany olo tiako 5 taona zay no nahitako ny salovatava amin'ny farany natasa ity an'le foana ny foko sy ny fanahako na dia voafefiny ty trano be mijoala sy reto mpiandro fonja mirijaridy reto ary mivatako sy natasa malalako natasa aza manandry fa raha vo mivoaka n'ity fonja tsy vaniny tia dia indrino tadiaviko voalohany indrindra tokio ahoana ty misy zavatra lasaiko amilay hoe ahoana ty natasa za tsy teny raha vo eny alavitra be eny ilahy raha fa anatony eny amindriny ay tiako ianao ianao ko nge tiako be ka pory fo ihany koa ry tena ty ahy ka amin'ny desambra no mariazitsika zany hoe ny afaka ty vola zany tena marina mametoky anao aty aiza ny afaliako tsy misy aloha finako zany malalako zany reny tsy ho faty mandrakizay reny marina zay roa kely miramirany ery ny endriky natasa vo maika mekanto matoky indrery malalako fa hitana ny toko sy ny tiana ny fahalovatsika tamin'iny alina mangina iny tsy maintsy atao angana ny mary azy tsika raha voatava voaka ato fantatro loatra mantsy ny fitiavanao an'izany mary azy zany raha zany dia ho any aminao indrindra kery natasa no tena tsy antoko zany zay atonga afaka anao natasa marina tsara vitana ihany aloha lary toko nahazo an'iny any aiza tsonona no ahita ohatrany na hoe hitety faritra maro aza natasana tovavy sady tavo ny volony sady maso ny molony
se safo ngerizany asambarako zany misaotra anao Andriamanitra ohatra fa mba ahoana koa raha fitondra ny tiranga ny fanena amiko Timoteo zany fa mamvo izy zany aleo makasisiny tsara fa tena ohatra mivilavila benga izy zany oay ary to manditsy makaty amiko izy zany tena loza marina fa mifandoro zay tena volaka ny tanako akavy Ramsesy madama Andriamanitra Ramsesy madama tsy maninona ve nareo maty aboja afalerareo verzoko le maintimainty no mijery sa le fotsifotsy tena tsy mahatsiary tena le madama aza hitako amiko maty ty aza misy anie zany izy ko moa tsy mba nanao kasakako nefa ny tena loha mihitsy zany vaky zany oay zany raha marina madama hoa Delphine raha hoa chérie tsy naninona ve anao tena collapse ty sipy ty le gonas ndre veranga tsy vita akory de glissade tena kiala Delphine tena zavatra mitoka leranga ty marina oranga ty apeo aloha analany Timoteo manindry azy ty ao fa folaka nge ny tanako de tsy zakako le moto tena sipa manimba revo aza atao an'izany kosa izy ka marina zany bainina apeo aloha analany Timoteo manindry azy ty ka efa vita lesy io lohany azy efa mipasaka be ko mbola velo io ka efa vita io bainina mbola mitebo tsara ny fondy efa hoe apeo analany Timoteo manindry azy ty savy aloha letsy eo de andao andositra mbola blema be konge zao nitondra an'io any amin'ny hôpitaly sady raha maty anga io vita mora efa tsipaka ny miala iny zany ataon'izany bainina fa misy fo ve ty ranga ty sa misy toy izy diso indray ty be vavako sanatria kosa zany enao kosa aloha de tsy avelako mitsoky eto zany tsy vita an'izay fenao no nanao ny fahatsoana fa mbola andositra koa zany leka tsy izy tena tiako fitirangany tsy afahako mitsoky eto marinako nefa zao raha voataon'ny polisy fanadihadiana dia iariary ohatry ny vahiakanjona daholo ny aferamaizina fanaoko rehetra efa nisy fitorinana ataony ray aman-dren'ireny zaza nangalariko be dia be ireny mantsy any zao zao ary sarotra be mitondrantsika sian'io amin'ny moto fa zao aleo aloha aka automobile fa misy namana mitondra fiara olo ka inganareno efa vera be nge izy io velo melary le dondrony ty fa ilisindray tsy de giadraka drafahatany amin'io zany tsy hiverina eo zany nibandina de ho faty eo koa azy lahy telefona sy ny firavaka volamena aminahy koa za nangalariko ty fa mipitika nanaty-potsiny teo akaiko tamintsika ny fandoana teoko sady telefona tsara tare teoko tsy goliriko anao zito mahery azy arobainina atao ary aloha taperina mihitsy ny tableau fa sao de misy manaraka de tsy maintsy jery sy pafa ndray zany ko baibay le tsy bainina oay tena misy polisy tamo reto soa ihany misaotra anao Andriamanitra ao sy fomba entana amin'ny automobilinareo makany amin'ny hôpitaly ty maratry ty raha zo atao azafady indrindra re tompoko oay tena latsaka ny ranomasoko marina indresery Delphine enao maty mo za ty midoboka ponja malria be tanany ty veloma mandrakizay sofa eo ny ray be fitiavana monjy ny fanahanao maraina vo tonga atao trano ary mba matory maraina koa ange iana kely zany androany
Alolo foazina ka. So maty mosary ato ny zanako. Iaina. Iaino. Iaina. Mifoaza aloha e. Ay, fa maninona koa raha ny tenda ny ty zazy ty zany. Iaina ho a. Iaina. Mifoaza aloha aminao. Mifoazy. Neny tokony amboarina ny varavarantsika fa makarakara be dia miditra ato daholo moka avy atsy amin'ilay rano maloto atsy. Ary lany moka zany mampivindina ny sofiny sy mampivoaramena be ny tentana ohatran'izao. Andrekako io tsy ireo angety izy mamparika oditra. Zany very aina. Ao fa tapena ny lambo ireo makarakara amin'ny varavaran'ireo rariva dia tsy misy moka tafiditra tsony ato. Dia ao ana aloha reto ketapotsiny etoko ito. Ketapotsy foana verangano ano. Dia ampio rano aloha fa maina be. Fangava tsy misy mpivarotra vary sy hena andry neny. Maty daholo aky mpivarotra vary sy hena tany a. Maty? Dia taiza zany trikala fenso no mividy. Ary ny arany lalao tamin'ny fenso zanakinga mera-tany indray ty marina. Nefa tsy avelandry zareo makany fa sao dia mangalatra ny akanjo miay eo an-tokotany ony. Antsy mividy ry zareo ka fa ny kono mpino tao ihany ny vonony. Dia izay no nataony loaka. Ty lainga be ako e. Taiza koa ny mbola nahita ny gamerany io be koa hatramin'izay nisiny ny voamasoko. Neny tokony mba hoe miompy kokoa tsika neny dia mba manana koa. Dia mpivarotra kokoa ve maty ry neny? Maty daholo. Zao ry aina. Tsy mahazo malaika io manenao fa zay entiny neny dia hohaninao daholo. Na inona zany na inona. Azonao zany? Ka zay entiny neny azy atsampoko. Sady neny ve dia ketapotsy foana. Mba satroko aniny hitondrano pitolohanao ry sombinaiko e. Zay ngendrezy. Ka reny angeny mora mahavoky e. Ataoko ty koa ny gato mahavoky. Zany toko ty menikala fenso gato maly. Sady tsara be zany fa tsy ohatran'ny ketapotsy. Fa ozy izy hoe reny ketapotsy reny ange ono mahabe tay fotsiny raha vao hohanina be da be loatra. Mandehana amin'izay aloha anao milalao e. Neny aloha atory fa riraka. Dia akatoy ny varavaran'io. Dia zao koa aza makany tokotany fenso ianao rehefa milalao fa eo ivelan'ny vavahadiny eo ihany. Dia mba mahalala mody rehefa hariva ny andro e. Zany dia tandremo koa sao dia mihinan-kina ny zavatra nitsondroana ny rendry. Fa raha hoe sendra mahita sakafo latsaka any dia eto aty amin'ny eny aloha sasana vao hohanina. Oriana. Ahoana azy neny? Dia akatoy ny varavaran'io fa hidirany alika ato an-trano io mandadia andeka. Efa miandro koa zay Ulisy. Iny koa dia mbampanakarena ihany fa dia sara raha zombolaka. So ihany fa mbola misy ambiny rano mafananena kely ao anaty termosy. Sady efa matory koa izy. Saika adiniko nanampina lambany reto makarakara amin'ny varavarany reto. Tsy misy moka tafiditra tsony eo ka.
Marina mafana. Sa hono izy ianao? I Larisa mo? Natasha fa tsy Larisa ka. Eny, Natasha mantsy. Tsinitsinina kely ary aloha. Ohatry. Tena mbola any amin'ny Larisa foana koa nge zany lohako zany. Fa mba mampalahelo kosa aloha le tantaranao tantarainao teny ambony moto iny. Marina raha tsy latsaka mihitsy nge ny ranomasoko. Iza kosa. Marina. Lehilahy koa ve dia hitomany amin'izay resaka tantarain'olona? Mba resaka ny tia sipany afy tena koa ve dia ampitomany ihany ao faty zao dia zao azy. Tena marina zany ka. Zany ve? Ny lehilahy manana fomangorako ohatranay itony nge ny ranomasina mandeha melora vao maheno zavatra mampalahelo e. So ihany aza fa teny ambony moto ianao ny tantara fa la tatia pisotrona tatia ianao ny tantaran'ireny ngamba dia efa baraka ny reto mpiara-misotro amintsika reto hoe ahoana koa ary io lehilahy lehibebe koa reto ato. Mba mampime ako ianao tika. Tena marina zany ko. Na mety itendray ny sasany hoe manao ranomasy toka le zalahy io nefa nge ny tena mba malahelo amin'ny fo tokoa e. Mba tsotra sy malefaka koa zany raha lehilahy ka. Fa inona ary no mampivoaka azy aloatra n'izao? Nefa nge toa mba olombalona ihany izy ty e. Sa manan'olana? Tsy raha rako ranga zany zay azoko vola aloha zao ny ady io. Ary ianao tozara fa misotro e. Ao ampifatony nge ny tena mampiakatra ny fahafinaretany. Dia miala tsiny aloha fa ohatra rehefa sady lasa sady aza tsy dia zatra misotro antony tokotony amanko fa olo tena marina ve fa tena tsy manabady aloha ty loha. Ka efa reny voatantarako anao teny ambony moto reny daholo nge ny fiainako e. Raha tena dia hoe vehivavy mahandry Natasha rehefa mandanjanaka fa tsy tanrainy dia saiko. Io fa mamy sady. Ty tena sy mpamay vandoa mihitsy. Mpivary tena avy ny asa tena dia zay bando mandalo rehetra io dia niteraha tena. Sady amin'izay vao mahalany ny efatra ny vera dia ny fiainan'ny manontolo ny tapitra voatantarany amiko. Aleo fa mododiko mamy be dia ararotiko anontaniana. Dia olo aloha e bando mpanjifanao ihany zany ray ny janakao ve? Natasha ary anao ty tena masasa. Iza kosa mbola tsy vary tena nge za tamin'izany ka. Fa hitanao zany ohatrany hoe voarotaona ny zazo ny vary teny nefa efa 5 taona lasa zay ny ranay fa bandy bokosy be zay le ry sady endry zany tena nampiadana be ana mihitsy fa tsy haiko fa nizy nampanjavina ny toko tamboka teo e. Eno koa nge zany midorororo loatra e. Aiza kosa ay tokony anaran'le ry tokony anarany fa toko fitaka zany tena anarany feno e. Dia ny zanako rery zany no aminareo mizoalina be zao. Ka iza moa no namany ao izy rehetra ny ao isan-kalina. Raha mba fantatro tena mantsy rikala Natasha fa mpangala jaza sy mpivarodraza raindra ny tia manoloana anao ty dia tsy hitenina dia raim-bava kory aza mikasika ny zanaka tena amiko. Falifaly ery Monsieur Romain raha vao nilazako hoe misy entana andray ihany. Miala tsiny aminao ary Natasha fa vola be ho any zanaka ao mafana mihitsy nefa za efa mitafy lamba be dia be sady lasa mangovitra be koa zany ka ho fatangambaka
aleo hitafilamba be ka oe dia alaiko rehetra lamba mitapona amin'ny varavarana tsy tafiko angatsika be ny korangay ala be ka mama zamoko zany ka tena tsy ahita tory amin'ireo a marina aleo mihitsy rangalo miarina dia inona nefa no ataoko e mbola hoela mantsy vao araina vao amin'ny 5 sasany alina zao aleo aloha ranga maka toerana dia maka baiboly a mety efa mba reraka koa moka amin'izay ka soa aza fa mba hanzara nytony baiboly teo no mpitondra fivavahana mpamangy eto ireny fa raha tsy izany dia mitango lalitra no atao ato-ponjato mandritra ny 5 taona tadidiko ny teniny tamin'izay fotoana izay vakio ty baiboly ty ozy izy fa sady manampy anao anatona an'Andriamanitra ty no manamaivana ny fahorianao ary ko vatsy entinao miaino amin'ny fiarahamonina rehefa vita somatsara ny sazonao tena manaky anao Andriamanitra mahay ianao potsaloka ao anao mandreraka koa zalaretsika ny tena ranga mba tia hamaky baiboly nefa zala mitabataba tsy misy tany ainana mihitsy ny sasany indray moa dia miteny ratsy variraraka ohatran'inona indreny niopa amin'izao miraradraraka ohatran'ireny avandra miraraka amin'ny fanitso ireny rasolo Koretianina voalohany 10 andininy faraka amby 30 ko na mihinana na misotro anareo na inona ataonareo dia ataova voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany Andriamanitra sy ataoko rehetra ny voninahitra ao ka na misotro rano na mihina mangazo dia ianao no andohako ao amen fa zao rehefa tena nandinika sery dia ho alaiko vady ianao le tie inona koa ty atao teny ty Makantsinaiko marina tena saiko bondiana ratsy ty hoe tsy mamarina aleo ranga mody manao mamy ihany eratasa izy ro asasa fa tonga de mijoboka
hoaiza ny tomboka vatsa amin'ny vatany Ulisy. Feno avokoa ny tapany ambony iray manontolo. Oe, tia mitratra ny avy ity izao dia sarina karandoha. Dia tia amin'ny ilany ity indray sarina sabatra. Dia tia ambanimbany ity ohatra ny sarina zava-maniry misy kinifinifiny izany. Toy ny matinitiniko toy tsy fantatra tsony hoe inona. Oay, tena ohatra ny tia anaovan'ny Ulisy ity mihitsy ny firavaka volamena ny toky. Ulisy a? Ulisy? Andeha? Ay, oke ary. Aiza ny volako ko? Oke ahoana ary? Fa inona nefa mamaka anao any? Tsy aleo ve aloha mba matory maraina tsika roa andro any? Ianao ve dia tsy mba reraka mihitsy, ha? Ory Ulisy, ny zanako anie ka midy an-trano irery aho e. Tsy sakafo hohaninao tsinitsinina. Sa afaka hoentinao aty izy ho ahy. Aty izy misakafo oatra tsikako. Dia izay hohanintsika ato no hohaniny. Sanatry. Tsy tiako ahita ny adalako aty izany ny zanako e. Ny volomena atao misimisy raha mba malahelo azy ianao. Za izay folasan'ny Monsieur Romain tsy ho elo izany koa ve ny tena no alelovana fantatra eo e. Tia ny volanao dia mahazo mandeha ary. Ary mba tongava ara-potoana amin'izay raha riva fa ianao nge tara foana e. Indray kosa mandra-parain'ny andro ange za taty aminao foana e. Ty fotsiny ve mba volomenao anahy? Saleo rangalo andeha amin'iny fa tena mbola maina be nge ny bandy zao e. Ka ty ve tsy voahividianana vary sy laoka dia lany? Ka aleo aloha ahy lamany amin'iny. Ralina ataoko misimisy e. Aza matahotra tena fa ny vidin-janaka tena avy amin'ny Monsieur Romain ihany no anajako tena tsoatsy e. Nenao ve tsy izany foana e. Tsy lasa tsony kosa aloha raha karama vary masaka ohatran'izao foana ka tsy mba mahafapo anao kosa ary ve reny revitsika ireny ny vidina toka lantsika fotsiny nge zao nefa 5,000 ariary isan-kalina farafahakeliny. Sady amin'ilay ambony karazana dôla. Na izany azy. Ny tsaky sy ny ranom-poankazo ataoko pazy amin'izany tsy tenenina tsony. Mandehany ianao miaraka amin'ny bandy hafa ny raha azo na masikita ray azy. Zao ry Ulisy za tsy niteny taminao mihitsy hoe hividany toka. Ianao nefa tsy mba mahazo fafinaretana eto amin'ity tany ity raha tsy misotro toka. Amin'ny manaraka dia atao volany fa za tsy hisotro tsony ka. Azonao zany? Volany ilaiko. Vola. Efa mazava zany e. Fa ahoana aloha ny hevitra tamin'ilay resantsika alina iny? Resaka inona izany? Ka le hoe alaiko vady ianaoko. Fa resaka tena matotra tokoa ve aloha ireny? Ohatry. Tena avy eo am-ponao ve izany? Tena tianao tokoa ve za ty? Resaka raha zoko misy volom-bava zany e. Ka sao dia rediredy mamy toka fotsiny ny naoko. Sao dia verinao fa zazakely vao ray ranorana ary Ulisy ka hoe voatratry ny toka kely ray kapsily dia hiteniteny foana ohatran'ny lotapaka ka. Dia ahoana izany? Dia ahoana fa dia izay zany ko. Fa zao aloha natasa no vadiko fa tsy natasa mianaka. Tsy azoko. Zany ve dia tsy azonao hoe ianao rery ny ilaiko fa tsy ianao sy ny zanakao. Ay, tsy nasy zany. Tadiavinao ataoko aiza zany ny zanako? Dia tsy haiko. Ampetrany amin'ny ray aman-dreninareo any. Inona koa nefa ny tena tsy hahafoizanao an'izany zaza zany e. Zany any nge zao mampitrongo vomana anao ohatr'izao e. Mba azonao sary an-tsaina ve ny mety ho fiainanao raha ohatra hoe tsisy an'izany zaza zany ka. Ohatra izay ianao mba efa nahavita fianarana, manana asa tsara, fiara, vola, trano sy ny sisa. Zao anefa ianao inona zao mba hanananao ka? Problema zao no nananao be dia be indrindra. Velao any rangaza ny resaka izany ka. Tanao fa marina izany e. Aleo izany dia efa trano sady marary koa izany lohako izany. Tsy maintsy ataoko izay tsy rahana izy mianaka mipetraka mba hamora ny fangalarana ny zanany. Zay dia dinio tsara zay. Chéria. Fa mbola misy inona ihany? Ty. Eto any ty telefôny ty mba enoko ny feanao rehefa malahelo iny ahy. Merci dia tandremo ary tsy miantso akory Tena ohatran'ny lasa tena tia natazaza zany dia ahoana koa nefa nanambadiana iny e. Mahaditra nge ny sipiny e. Mpivaro tena, mpivoakalina, vady-pokon'olona. Tena mahery ny fitiavana ka.
volana novambra ho ny androany dia tsy tonga namango ny fianakaviany reto namako reto fa lasa nanatitra voninkazo any amin'ny fasana. Fa angamo tsy faharoan'ny volana desambra raha ny fitiny maty. Sy mba mitovy ihany ireo zany tsika rery manina sy Antonio androany, samy tsy misy mpamangy. Tahaka izany koa le nisy fotoana tsy azo nidira amin'ny mpamangy mihitsy taty amin'ny fonja, fa hoe nisy valana aretina pesy tahony. Voarara mafy ery ny fidira amin'ny mpamangy tato tamin'ireny mba hisoroana ny fiparitahan'ny aretina. Tena efa marobe no mantsy ny olona maty tany ivelany tany, sady mahafaty aingana ho ny mora mifindra, indrindra fa amin'ny toerana be olona toy itony. Maro ery ny akama tsy misy mpamangy toa tamin'ireny fotoana ireny. Mahasamy hafa-tsika fotsiny aloha zao ry Hermanina sy Antonio dia ny anareo ny mpanampinareo avy any aminareo manatitra sakafo rehefa mitatao vonana, fa ny ahy kosa miandry mangazo maina vao mangotra tokana ateriny reto mpiandry vonja mijoalajoaly reto. 9 andro sy tapany sisa dia ho vita ny sazoko. Amin'ny faha 9 ny volana desambra zany no mivoaka ny fonja. Tsy afa manaty boninkazo anareo ary tsaky sy neny, fa tonga dia ataovy eo pasanao zay mety. Tsy manadino anareo tokely zanakareo aty ambany tsinanana. Ohatray marina, efa manomboka kay ny fizarana mangazoko. Ny resaka Ulisy tamiko reny tena tsy namposiko ka tiaony izy dia alainao vady a. Zay zany rery Natasha vao tena hiatana amin'izay tsy saringo boritamba tsony fa mba miaina mpahasambarana ohatra ny olon-drehetra amin'izay. Tiaona ny fiaina kely za ihany no mantso no alainy Ulisy fa tsy mila ny zanako izy. Leo rangamba iangaviako ry masera dia ateriko any io sady anizy mba afaka mamonjy sekoly. Ho faly ery zao Ulisy raha maheno fa tsy araka hipetraka amin'ny zanako tsony Odry, ory aina mifoaza amin'izay fa efa mivalo ora maraina nge zao aza dia manao torimaso ny zaza vao mitombo ohatran'izao. Fangaza tsy mitombo tsondry neny. Isay ve ianao efa taitra za tsy natoro mihitsiko. Fa maninona? Ary fa maninona ny sorona daholo indray le lamba nanampenako ny varavarany? Nangatsika be tamin'ny alina dia nitafiako. Nangatsika? Ie. Dia nitako ny rivotra indray ny sorona? Fanga iny takon-drivotra fa tsy tako moka. Tinika tapotsinao dia hoano aloha fa azy ilozana amin'ny tsy lezolezoko eo. Efa voky azy neny Iaina, efa pirina kely otrany eo ve ianao dia mbola tsy hihinana ihany? Tadidinao ve ny teniny neny? Ahoana ozy Tsy mahazo manao malay koa mana fa se etony neny dia hoanina daholo. Zay, dia hoano ary. Odry, fa mararaka ianao? Ndraikako ary fa sao dia mba nihinana zavatra tsy fihinana tato ary ianao? Andraso hoe jereko izay nalohany. Ranobe, tena ranobe tsy misy fangarony. Tena marary ty zasy ty. Hoe tsy zapaina, tena mamay be. Aleo andeha ho any amin'ny Ulisy fa sao dia mba afaka manampy ahy izy ka. Ahoary aloha ianao matory ry aina, manova mafana tsara. Dia zao Oay, moa za manana finday.
aleo aloha hividianako crédit ilay saika hividianana vary teo. Kalanandro iny tena mila entina any amin'ny dokotera faran'izay maika izany. So dia overy ny vola beako. Kalako nge mba miantso dia indray mitsefitra dia tapakako. Mety tsisy crédit ngamba. Aleo mihitsy aloha tsona fa sao dia very finanana eto ka. Allo? Ahoana tsara hoe? Mararo aho iana kely fa mba vonjeo volany aloha hitondrako azy any amin'ny dokotera. Ato nefa tsy misy ninina azo rangotona mihitsy. Zany ve? Mampalahelo koa nareo mianaka izany. Aza mitantara tsony fa mila ho latsaka hatramin'ny ranomasoko ka iny tonga avy aty amiko ary. Dia avy eo izy hoentintsika moto makany amin'ny dokotera. Mbola tsy hitako tsinona ny tranonareo fa aleo nareo mianaka makaty amiko e. Eny ary, zao izay mianaka dia ho avy any a. Ok, eny ary. Za zay efa 18 ary zay nefa nangalariko ny mena amin'ny vazaha tsy nampitomany akoriko. Zay makorelona tsy kitaitsy vary maina ireny no alatsaka ny ranomasoko. Fa tena mba lozako aloha izany marina. Tena very aho vola beako. Ahoana re zao ny atezeran'ny Monsieur Romain raha ilazako fa mbola tsy vonina indray le entany. Tsy taramena ohatran'ny voatabia indray ny sofiny. Mbola tsy mahazo maty aloha ianao rena kely a. Mbola akany lisy vola aloha. Rehefa tonga ny ampelantanan'ny Monsieur Romain ianao a dia mahazo maty amin'izay. Efa azoko tsinona ny vola amin'izayko. Fa zao aloha ianao ry aina mbola akako vola. Maninona tsara hoe Julis? Ive efa tonga nareo mianaka e? Efa tonga izay. Fa maninona koa ry ianao tsy mandondona fa misososo fotsiny ohatrany bibilava meny resaka reny. Avereno kely hoe le teninao teo. Teniko iny zany ka? Zao aloha ianao ry aina mbola akako vola. Zay ny teneninao teo. Inona ny dikan'izany? Ive aka mbola aka vola itsaboana azy ry any dikan'izany. Zany koa ve dia tsy azonao e? Ive. Zay. Azafady ary. Zay vao azoko. Efa mivadika koa ny lohako. Saika tratra lahy marina. Eny tsy maninona izany. Ianao nge mora mahazo resaka ihany rehefa azavaina elaela. Ary aleo koa aloha tsindronina fampatoriana sy tampinana lamba tsara ny vavan'ilay zaza vao azo ambany lakavy eo fa so dia efa mahatsiaro tena ka hitabataba ao. Ka mipetraka kely vetivety ary aloha nareo mianaka fa aka vola tsy ambadika tsy tsy ela. Tena mafy mihitsy zao iainako zao ka. Tsy sarisary mihitsy ny fiainanay mianaka. Tsy ireo an'ity izazy ity fa tena mampalahelo mihitsy. Ilozako amin'ny alina ve tsy vao maika mamparary azy. Ny sakafo tsy sarisary. Mahandro tiany zanako sady mampalahelo ery mijery azy marary. Zay dia tonga ka. Ohatra ary tena sikilina kely mihitsy angizy izany. Maninona? Tena mahikelo ahy izany. Sady malemy ohatran'ny ravim-bomangako. Ka hita fa mampalahelo mihitsy. Dia aiza zao no misy dokotera akaiky eto? Tena aza hitako ka ho tapitreto ny ity zazy ity. Jereo nge ty paoziny. Ohatra ireny taoko fafy ireny. Mitovy avokoa ny angezan'ny tendany, ny sandriny sy ny tanany, ny fehany sy ny tongony. Tena marina tsy ohatry ny sandriko ny angezan'ny valahany. Ny taola tratrany amin'izany ny trakitraka ohatr'ireny moton'ny ravain'ny mekanisien ireny. Aiza ho any ahitana dokotera akaiky? Ohatran'ny tsy valianao ke izany. Tsy taitra ianao hoe kalma. Efa misy dokotera namako izay ihany. Ay, ka andao hainga anary fa taraiky. Ka andao ary, ary tazomy tsara izy a. Za kosa aloha rena kely tsy ho sairananao fotsiny eto a. Tsy maintsy volako ianao.
tazo moka ho ny mahazo azy dia mba mila mihinana sakafo mitondra tanjaka sery ihany koa fa tena reraka beko. Fa na izany azy efa tsy dia manino izy ka. Tena misotra bitsaka rery Ulisy. Raha tsy teo angamba ianao dia tsy haiko intsony izay mety ny hafarany ena kely. Ie, tena tsy hainao ary tsy ho hainao mihitsy ny hafarany ena kely ka. Za ihany aloha izao no mahazo mahafantatra hoe any amin'ny vazaha mena sofina ny hafarany ary boraborahany tsy hanana ny antra ny taova rehetra ao anatiny. Avy eo izay tsy ilaina mivata no menany kosoa. Tsy misy fisaorana ary Natasha. Ianao ne ka tiako hoe andraso reto fanafody nosoratany dokotera Mikarina reto zao no tokony vidinaingana malaky dia malaky. Andre kako aiza no ahitako vola ifidianana an'ireto? Zay ataonao fa ilaina maika hono ireny. Ulisy, fa maninona raha mba vonjenao volany aloha zahy dia mifanaraka ihany tsika avy eo. Io fa tafiditra ao anaty arato. Tena androandro Natasha. Zay alary Ulisy vao tena milamina sady mahazo vady no anambola. Se daso aleo mo tambatambazana tsara fa sao dia ho vereo ny azy. Ulisy, tsy olana izany ianao nge ho aka tiako ry Natasha misotra ry Ulisy. Ka ndo ary hovidino reto fanafody reto fa sao dia taraka eto eny an-dalana toizana ny resaka. Ndao tokoa. Aleo mandeha moto ihany amin'izay malaky ka. Rehefa tokony mitondra moto dia milamina sy mitandrina fatratra ety an-dalana. Fa rehefa Ulisy kosa maritana toy ny tsy mitehantany ny kodiara. Zay sika dia tonga ka. Vetivety kosa. Ka aina tsinona vonjenako. Aiza hoe ilay karine misy ny anaran'ny fanafody ho vidiana hoe? Reto. Dia andasiny hoe tao velona eto fa hividy an'reto ao anatiny eo. Ka aleo hividianako azy fa ianao no miandreto. Ianao indray ve no isahiranao ao? Aleo ianao miandreto ka. Aleo vidiko fa tsy maninona izany. Tena tia marina Ulisy. Raha tsy tia avy izy dia isahirana amin'ny zanako ohatran'izao. Ary aloha sinazakazaka madinidinika fa sao dia vizanao kialaka ao zatina kely ka ho vereo ny volako. Mampalahelo andray ty izy. Miazakazaka mihitsy izy fa maika hamonjy ny zanako. Tsy reo angira tsy tsemboka mihitsy. Zay dia tonga ary ndao fa taraikitsika miakary ianao. Ary vetivety kosa ianao zaniko. Fa zao ary Ulisy, lasa ny saiko amin'ilay hoe hivaditsika nefa ianao tsy tia ny aina kely. Dia ataontsika aiza zany io zazy io? Tsy taitra ianao hoe mahita hevitra foana tsika. Za nge tsy hoe tsy tia azy fa tsy tiako elingeleniny fotsiny fiarahantsika. Zay asalama azy aloha no mahamaika antsika izao ry Natasha. Ka za manko ny eritreritra hoe mba hiangavy Andrimasera dia aterina any Andrimasera ve? Ie, faly ianao. Faly ve moa tsy ho faly fa ahoany? Sa vonina indray ianao hiara-hiaina aminay mianaka? Sady afaka hatsangatsika tsara nge ho ahy izy. Tsy hitako mihitsy izay olana amin'izany. Tsy efa miteny aminao ve ho hoe ianao rery ny ilaiko hoe za nga momba sala ny atody no hitaizan'izao zanaka jolamboto rehetra izao aminao ka azafady ary moa na ndray ny aza tsy mivako loha aminy. Efa hoe azafady hoako ao fa tsy teny an'izany intsony ny olona rangahy efa mipepepe tsy seroa aminao nefa ianao ohatra ny tsy azoko mihitsy ka tena mboko azy. Azafady ho any ao fa tsy ataoko tsony. Sady za koa tsy tia ianao izany fanoloantsony. Tena very ahavolabeako. Eny amin'ny Masera ve no angalajaza? So raisy potsiny eny. Tena tsy maintsy ataoko izay fika tsy andehanany ihany ka.
androany dia mety mba ho tsaratsara indray ny tsena. Zaho koa moa tia tsy afaka ny voko omaly sy afaka omaly fa nisy an'iny aina kely na rary iny. Ato nefa tsy misy ninina azo hohanina tsony. Fa evo izy neny. Andeha hiasa e. Efa tsy dia maninona tsony koa ianao, tsy inonako. Fa maninona aloha neny raha tsy mandeha. Tsy maintsy mandeha fa tsy manam-bola tsony tsika e. Efa 2 andro ange zany tsy nandeha. Dia matory amin'izay fa efa amin'ny 10 alina ange izao e. Fa nga efa lany le vidin'le telefona sy le vola tany amin'le rangahy mena maso be iny. Efa lany daholo. Le telefona iny aza ange an'le rangahy iny koa e. Fa nomeny anahy dia voaterina mitoko mba nividanantsika sakafo. Dia tsy bediny ve neny? Tsy bediny ka. Tsara fanahy be nge iny. Fa efa nanao ahoana aloha nefa ianao izay e. Aiza no mbola marary? Nona be fa mbola tsy laninao anie le ketapotsy tamin'ny marainy. Andraso alaiko. Ito. Fa maninona moa le ketapotsy ny lasa sarotra atelina be neny. Iaina. Ao ano aloha. Tadidinao moa le teniny neny. Fa iza ho ary neny le rangahy nitaingina moto niaraka tamintsika iny a? Ay ve ianao mafantajavatra ihany tamin'ireny fa malemy be fotsiny. Ulysse no anaran'iny. Iny nanampy anahy nitondra anao tany amin'ny dokotera. Tsara fanahy be izy e. Za tsy tia an'iny. Iny angeny nanavitra anao e. Ka izy ary ozy ny teny hoe za ho nomena sofony zanako. Dreraka koa toy ny zazo tonika. Tsy zany no teneniny ka. Fa osy izy hoe menamena ny sofinao. Tadidinao le lanomoka be tamin'le indray alina iny. Montso. Ozy ary ny teny hoe karakaro tsara io dokotera fa io indray no mentsika mena sofina manaraka. Hitanao. Rehefa lanomoka ny sofina dia menamena. Sady masina roatra voatabiko. Tokony ho izany moa no nitsorinao hoe matahotra ny masony fa tsy eo be resaka eo. Za tsy tia anendry neny ka. Za ary dinidiny amin'ny bengy. Sa maninona zany re izy a. Andeha amin'izay fa manova mafana tsara. Mangatsika koa zany andro zany ka. Oay. Ary tena adiniko nanito ny varavarankely mifanandrivy amin'ny fandriana ny aina kely. Tena mikatopotsiny ao. Tena tsy maintsy miverina modindray zany anity an'izay. Nefa ngefa 12 latsaka fifany alina izao e. Ary aleo afainganina ny tia fasoa dia misy mamono any zanako. Oay. Tena Ulysse ry miantso ary. Aleo aloha rangahy Karama. Inona moa no meko amin'ny zanako eo raha tonga dia mody any a. Nefa nge izy teo efa mitaraina ho inona be. Sady fanampin'izay ngako moa misy vola sa entana sarobidy atahorana ho lasan'ny mpangalatra e. Sady iza koa moa ny ahafantatra ny hoe mikatopotsy ny varavarankely io fa tsy mity e. Tsisy anapohany izany mihitsy. Andao re, finako ary tia mbola mampianana anao tilo na tasa? Ndao ary e. Fa hono? Ahoana? Efa niangavy andry masera ihany nge ianao amin'le anaterana ny aina kely iny ka? Mbola ka. Raha pitso aho vao mieritreritra ny hoeny fa aina kely tena mbola tsy azo ilozana mihitsy. Mandrasa kely re a. Terina iny amindry masera ho ny aina kely. Sana ty. Aza misy ange zany. Ataoko ahoana koa ny fangalarana n'iny rehefa tonga amin'ny fotoana ilany misy Romain azy. Ndaso aloha diako mamindray tena andrantra. Rotoka amin'ny tany iny. Sady iny izy sady misakafo ny mahazo sekoly. Tongotsika.
mba omeo an'le mahazatra ange dia asio masikita 20 sy enana koa e ohatry hoe aza mihafahafa tena ho mamy eto indray marina rehefa avy ny sotrosotro tany indray io matoa vao malany ray tavoango dia mamy isan'andro mantsy izy raha tsy mahalany 3 na 4 tavoango tsy mba mamy izany fa zo ara tasa irina marina ny tena blemanareo mianankireto fa ianao zany koa ve manatsafa sa manetsikelo aiza kosa kary ala eloko anareo mianaka azy hoe fa mila tena karaha foko ke tsy mijarina mitady zay fomba anampiananareo mianamoka mihitsy age za na andro na aly tena mila vaky mihitsy ny lohako ko raha mampalahelo anao izay mianaka maninona raha tsangatsika aina kely fa tsy ahilikilika ohatran'izao ray alova aloha zay ampiakatra ny tokako efa moko zay aloha fa tsy azoko vadina zanako donc no izany tsy tiako zay azoko vadina ihany no mahazo miara-mipetraka amiko azafady ary no mihitsy age ny tena mampiakatra nyity tokako ty zao ny banda mamosady tsy nitoka mahery fa irao mampiakatra azy ay tokoa za efa nisotro niaraka tamin'le kialabe tomboka vatsy iny teoko hitako eo mitady mamosady io fa mamo fa zao tena ohatry misy hevitra hitako ty ka tsy haiko raha mety amin'olo raha tasa fa hevitra iny zany so dia hevitra taingina resaka asa soa zany asa fiantrano tenenao ary loha eno iny hitanao misy vazaha namako zay ihany vazaha natasaray tsy miaraka amin'ny vazaha zany tsononao kalma aloha kalma efa teo any ny ala poa manambanimbany bengery iny sany mody tambatambazy aloha ianao dia avy eo ataonao tranyreny fako reny rehefa lany ny mamy aminao tsy raha intsony ianao na dia efa milelaka impira ny faladiany azy fa zavy hoe miteny anao hoe miraro amin'ny vazaha fa ahoana moa zany ny tenenao teo zafady misy vazaha namako any le ty fa ianao ve zany tsy mahita resaka akoatra ny vazaha ka tsy azo ro mihitsy ny tiako kozina ka na azoko na tsy azoko tsy rarahako aza voaresaka vazaha dia tsy miditra le ty ka enoy aloha misy vazaha ho any dia raha vazaha efa zany dia maninona vazaha bolamena tsy tavokena tsy mila sisy resaka mandeha amin'izay loha azo vodiny eto raha izao mifandehany ka zao hitanao eritreritra hoe maninona moa raha apetraka any ny zanako ka efa lesako angizy fa tonga dia vonina ndray azy non tsy lasy impossible aleo aloha ilama fa za ohatra fanina ko raha ampijaliany ihany koa zany ny zanako dia ahoana aleo izy any amin'ny masera ka zao rery raha tasaha tsy azonao mihitsy le resaka any angeny zanakao misakafo tsara voatsabo raha marary mianatra sy ny sisa milamina be fa toko ty misy eny amin'ny masera daholo zany tantarainao zany mbola miampy fivavahana zeniko ohatra ny misy rivotra mitsoka be zany mangatsika be ary misy mikapokapoka ny varavarankelina izany hoe matahotra ka andrasy hoe jereko za mikapokapoka ny varavarankelina izany
Ka tsy anantony eny ava. Aleo sokafana kely fotsiny lamba dia vetam-pandriana ihany aminjery. Oe, ary toa misy olona manao akanjo mainty be io. Dia misy vorona mainty be koa mipetraka eo amin'ny soriny. Oy, io ngamba ilay niteneniny hoe vorondolo mandeha amin'ny alina. Dia mpamosavy izany io raha manao akanjo mainty be io ve? Fa inona ny ataonao eo? Fa inona ho any ataonao eo varavarankelinao eo? Milateo ianao fa matahotra ka? Dia hoe tany koa io vorona mampatahotra be eo amin'ny soroka eo eo. Mandeha afa matahotra. Dia akatony io varavarankelinao eo. Oe, ary toa lasa be dia be ilay vorona. Zao fa lasa mikopakopaka daholo koa. Lasa mandehandeha ilay olona. Volana Desambra androany 5 andro sisa dia ho tonga ny 9 volana Desambra. Fotoana ivoahako ny fonja. Tena mahatisako mihitsy nge ny andro Zaho indray ngamba no mailaka noho ity calendrier ato ambany io ndako tika. Fa raha ny volana omaly dia mibosesika manaty raha sakafo misimisy sady tsaratsara fa tsy toy ny mahazatra ny mpamangy any Hermanina sy Antonio. Ny anay nefa tito vao maika mietara ny fizarana ny mangahazo tokony hoaninayko. Efa miray ora sasany tolakandro zao. Savarina mety manao fety indray ngamba zareo fa samy efa nandray karamadoly. Somary aty moa ny andro. Dia izay mahatara ny mangazonay ohatran'izao. Toko moa tsy mba misy fampitsontsovana izany fa samy mihinana ny anananyko. Ny raha hariva aho sao dia azoko antoka fa mangahazo manta indray izao ngamba no zaraina aminay. Maikano zoma mahafinaritra hono zareo ka tsy andry ny ery izy iravana andehanana amin'ny revirevy. Vendredi manifika koa moa ny ilazandro zareo aziko. Namana rehetra dia misy hava amin'ny mpamango foana rehefa ora famangina ohatr'izao. Ny ahy nefa dia ny raha mandeha isam-bolana ihany ny zandriko vavy no mba tonga mamanga eto. Izy rehetra isa mba tsy namela tamin'ny fianakaviako. Nefa nge izy dia vehivavy kely iny 5 taona monja. Say mena tatoko mantsy no mba zanaka dada sy niny. Tena mahafinaritra aranga ny vehivavy. Tena minahay mihitsy Andriamanitra nampisy ny vehivavy. Dia adalany mampijaly an'ireny vehivavy ireny nefa ireny no mitory ny hatsaran'Andriamanitra. Hoay marina. Reny indray mivady aman-janaka ihany teo anao fa mamangy azy. Tena sambatra amin'ny manambady izy ilay mpanakanto izay. Marina moa. Raha za mantsy mba havanginy natasa ohatran'izao saingy indrisy mantsy ary mahalalako fa 5 taona angarangidina izao izay nefa tsy fantatro akory fa ny olo tianao nge ka tiaponjy. Maherezaka 10 andro sisa dia hifankahita indray tsika ary tsy saraka tsy mandrakizay doria amenina.
Andray mariny zato zanaky Antonio. Langiny ery. Hita mihitsy hoe avy toka amin'ny mpanankarenany tsy mba miafy ara-tsakafo e. Mitsona anie. Mampite hanao ny raim-bava marina. Jery ny ity atony ny bisoko efa feno eny an-tanany tsy laniny akory dia mbola midongo nihinana ny sakafo-ndray ny any. Sambatra mba zay sy nahatasany mba mananjanaka. Alolo mivavaka e. Andriamanitra, iny olo tiako iny mba hatatanina ao hatrany. Ary eny re rahalavo dia ampangino ratomany. Ampionony re ny fony ary aza vela ho kivy ny tebotebo ny hotony fa mizaka ny tsy vidiny. Andriamanitra, iny olo tiako iny anie tsy hanadinanao fa raha sendra fifaliana na koa fahoriana dia ianao no ampony ao. Farany Andriamanitra, iny olo tiako iny aza velanao herery meo azy re zay tiany dia sitraniko ny fery. Ary aza vela hijaly fa lavitra olo tiana. Tsy maharisy ny fitiavana. Nosoratany Moïse Chrysologue. Novelomin'ny Vantsoa Ny Ravo ary Ony Miajany Riny niaraka tamin'ny Falsi Sinez. Tovolazana montsy sy Roland Ramanantsonina ndray feo. Anjarlina no nanatotosa.